Ny solombavam-bahoaka dia olona iray voafita amina faritra anankiray. Ny vahoaka no mifidy azy, zany hoe élection directe zany, fa tsy mitovy amin'ny élection'ny olona zay lasa loholona ka ny ben'ny tanàna no mifidy an'zareo. Ny solombavam-bahoaka zany dia fidin'ny vahoaka ary zay mahazo ny isam-bato betsaka indrindra na avo indrindra teo amin'ilay toerana no lany solombavam-bahoaka. Ny asan'ny solombavam-bahoaka dia misy asa maro, azo kajiana telo fa ny asa voalohany tena asan'ny solombavam-bahoaka dia ny atao hoe manao lalàna. Tsy mahay lalàna akory fa manao lalàna. Tsy anjaranay ny teny hoe mahay lalàna zay dia manao le izy, fa manao lalàna zay ahafahan'ny vahoaka malagasy miara-monina. Ao anatin'ny lalàna zay ataonay io dia voakasika eo daholo rehefa fiainan'ny firenena eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tiako nefa manamarika fa ny lalàna dia mizara karazany roa rehefa tolotra. Misy ny lalàna projet de loi avy any fitondram-panjakana, ary zay lalàna rehetra atolotra na ny solombavam-bahoaka na ny vahoaka na ny fiarahamonim-pirenena na société civile dia ataontsika hoe proposition de loi na tolo-dalàna. Izany rehetra zany no asanay voalohany, mifidy, mandinika, mandany io lalàna io. Ary ny fandiniana io lalàna io dia andeha ao anatina commission makao amin'ny séance plénière, dia rehefa lany manan-kery alefany amin'ny HCC an'le validation an'le hoe manara-dalàna sy ao anatin'ny lalàna avy eo. Zay no tena asa ngeza indrindra ataonay solombavam-bahoaka. Ny andraikitra raisina eo anivon'ny faritra zay na ny district zay ny adina, satria ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara moa zany dia nifidiana isaky ny district. Raha mahakasika an'izay hoe andraikitra eo amin'ny vahoaka zay nifidy zay zany dia mazava ho azy fa miaino ny feo amin'ny vahoaka izy izay nifidy azy zany ary reny feo zay nampitain'ny vahoaka reny dia reny no entina mandinika ny lalàna zay atolotra anivon'ny anteny miaram-pirenena sy mandany lalàna zay eny anivon'ny anteny miaram-pirenena eny zany. Ny faharoa manarak'izay moa zany dia manana andraikitra manokana ihany koa ny solombavam-bahoaka, satria ny solombavam-bahoaka malagasy raha ny tena marina ny hoe solombavam-bahoaka dia mpanao lalàna, fa raha ny fiheveran'ny mponina azy na ny vahoaka zay mifidy azy dia hoe hanao lalana ny teny eritreretiny, hanao hôpitaly ny teny eritreretiny, hikarakarany sosialy, misy olona marary eo dia ahoana ny hanampiana azy ny amina service rehetrarehetra, ka ireny zavatra andraikitra manokana apetraka ny vahoaka reny zany na tsy voasoratra ary izy dia tsy maintsy raisa solombavam-bahoaka avy hatrany zany hoe tsy maintsy manampy ny olona anao ara-sosialy, misy olona mitaraina aminao amina fahaseranana, misy fahafatesana, misy aretina, misy service mpanjakana koa azy zay atao hoe tsy mamenatra milaza amin'izany mba mangataka kely zay andriamantoa solombavam-bahoaka, carburant mba anatanterahana asa sy ny sisa, manampy amin'izay zavatra zay zany. Indrindrandrindra moa zany misy an'ireo rantsa mangaika ny gouvernement moa zany any amin'ny district tsirairay sy ny commune ary fokotany any manana olana, ohatra hoe ny mpampianatra manana olana, mpiasa-panjakana manana olana sy ny sisa, dia mihaino an'ireny olana reny dia mitondra an'ireny olana reny aty anivon'mpahantanteraka ary mitady izay mety ho vahaolana mifanandrify an'izay olana reny mpiasa-panjakana na ny vahoaka any an-toerana reny zany. Tokony asy 4-4 zareo, fô tokony hoe mbodininy arakaraka le hoe condition zany misy amin'ilay toerana. Raha ohatra kosa ve avantsirabe izy dia andevidianana 4-4 hoe ampiasainy dia tsy normal zay, fa hoe mba mitoerana sarodalana na hoe tsy dia milamigny tsara regny hoe insécurité manjaka zany, regny zany tokony hoe mena 4-4 voalohany. Dia magnaraka zany hoe tokony zareo vidianana le karenjy regny, satria zany hoe rahantsika malala zao nivokotra vita gaz zany mbola misedra olana, dia amin'izay fotoagna zay hoe mbo hitan'ny vahoaka zany hoe solombavam-bahoaka an'jareo hoe zareo mihitsy zany hoe lolarina mandihy fa mividy gasy, dia amin'izay hoe mbo hiroborobo zany hoe ny orinasa malagasy.